Raha ny momba ny fifidianana moa no iverenantsika araka ny nambaran'ny CENIT ny zoma lasa teo dia mbola mijanona ny datin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay ihany aloha hatreto no hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Mitohy araka izany ny asa rehetra amin'ny fanomanana ny fifidianana, anisany manohy izay asa izay moa amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny CED. Vola ravoavy eo amin'ny CENIT rakotarson. Anisany asa iandraiketa mivomera misana amin'ny fifidianana eny anivon'ny distrika na CED fandrafetana ny lisitry mpifidy. Ho an'ny anivon'ny distrika voalohany manokana dia mitohy ny fanatotosana izany. Raha ny fanazavana dia 20 sy 1 no isan'ny mpifidy voasoratra amin'ny listim-pifidianana vonjimaika ho an'ny distrika voalohany. No marian'ny tompon'andraikitra fa mbola maro ny fahadisoana hita tamin'ny listim-pifidianana vonjimaika izay mivoaka ny volana aprily lasa teo. Tombanany eo amin'ny 900 izay fahadisoana izay raha ho an'ny distrika hanatanterahana voalohany. Akoatra ny tsy mahatafiditra mpifidy amin'ny lisitra, anisan'ny matetika tranga ny fahadisoan'ny ny anarana, laharan'ny karapanondro ary ny adresy. Fanaovana ny listim-pifidianana moa efa miverina ny lista provisoire efa ny mifokotany fa mbola manao ny adidiva izany ny mifokotany ihany izao dia mbola tsy tafiditra ao anaty lista, mbola tsy miverina ny carnet. Anisan'ny distrika maro olona indrindra ny distrika voalohany ary ahitana fokotany 420. Araka ny fanazavana, anisan'ny ezaka tanterahana amin'ny fandrafetana listim-pifidianana ny hamerana mpifidy 10 isaky ny birao mpifidianana. Araka ny lisitra vonjimaika izay mivoaka ny volana aprily dia mitsinjara amin'ny birao fandatsaham-bato 970 mpifidy ho an'ny distrika voalohany eto andrenivohitra. Mikasika indray ny fandraisana ny atota taratasy filatsahako fidian'ny solombavam-bahoaka hatramin'ny androany dia mbola tsy nisy ny nametraka izany ho an'ny eto amin'ny distrika hanatanterahana voalohany. Karakarana taratasy filatsahako fidian'ny legislativa izao dia mbola tsisy mihitsy aloha izao nametraka dossier fa ny maka an'ilay formulaire amin'ny filatsahako fidiana sy le certificat d'inscription sur la liste électorale izay mibetsaka efa misy ao an-trentaine eo no maka an'izay. Mbola tsy nisy ny kandidata tapa-kevitra ny nametraka ny atota taratasy filatsahako fidiana solombavam-bahoaka ao anatin'ny distrika hanatanterahana voalohany araka izany. Fametrahana atota taratasy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tsy hitsahatra raha tsy ny 15 volana Jona ho avy izao.